Zay ny amin'iny fa mankalaza ny fafolo taona nijoroany ny fikambanana Zantana ny zanaka Antanala santatra ihany ireo fandaharam-potoana samihafa entina hanamariana izany tsingeritaona izany. Mbola malo raha ny fantatra ireo hetsika samihafa entin'izy ireo ankalazana izany tsingeritaona izany. Ny volana May 2024 no natsangana ny fikambanana zanaka Antanala ka mankalaza ny fafolo taona izy ireo amin'ity taona 2024 ity. Androany araka izany no natao ny fanokafana ny hetsika rehetra izay entina hanamariana izany fankalazana ny fafolo taona ny fikambanana izany. Ny androandroany aloha zany dia fifampiarabana tratran'ny taona ohatran'ny fanao isa-taona. Ary manarakaraka an'izany dia fanokafana ny fankalazana ny fafolo taona ny joroany ny fikambanana zanaka Antanala. Tamin'ny volana May 2024 no nitsanganany dia feno folo taona amin'ity 2024 ity dia androany zany ny fanokafana izay fankalazana ny fafolo taona ny joroany ny fikambanana izay. Zahay Antanala dia mahatsapa fa niady ho an'ity Madagasikara ity hatrany amin'ny nidiran'ny mpanjanantany nanohitra hatrany ary nitazona fiadiana tamin'ny 1700 sy 700 mampalahelo nefa dia mbola ny faritry ny Antanala no farany indrindra amin'ny fandrosoana eto Madagasikara. Reto ray aman-dreny reto zao niala tany Kongo tamin'ny Larobia dia maly ariva be amin'ny 7 alina vao tonga teto Antananarivo. Ka raha fampiavanam-pirenena zany no asiana resaka dia tokony jerena ihany koa ny fampandrosoana isa-paritra, tokony tsy hisy zanak'ala hafa eto amin'ity firenena ity. Anisan'ny natsidika ireo zanaka Antanala ihany koa fa tsy mahavany olana izay sedrainy maro anisa isan'andro ny mpitantana amin'izao fotoana izao. Mitombo isa isan'andro hatrany izy ireo ny mitaraina noho ny tsy fahalavorian'ny fiainam-bahoaka ary izany indrindra no izany fikambanana mba hametrahana ny fampandrosoana amin'ny faritra amin'ny alalan'ny fiahiana ny ara-tsosialin'ny mponina.